marika ravalomanana tsy mbola miarika ny vahoaka an'izany mihitsy tsy mbola namitaka ny vahoaka an'izany mihitsy ka tojo ravalomanana jamais tsy hanao an'izany mihitsy ka mananonareo tonono alefa toso ny teny filamatra antsika dia ny fanarenana natananarivo inona moa zany fanorenana zany arenina le simba ndray izy ty tena mila renina simba be efa betsaka ihany zay le ny andianana tany anelakelan-trano rehetra tany loza tena loza ary aloha tsy hafenina le hoe fahantrana zany fa tena mahantra teny le olona hoe mba tsonjovo zay aizadino izahay tsonjovotsika izy tsy hoadinitsika izy mbola tsaraitsika noho le teo aloha ary zany ka izany dia mila fanovana tsy maintsy hovainty izany fanovana zany manomboka amintsika tsiraray avy tsika zao entina nao fanovana laza mihetsiketsika manana bogositsika mihirahiritsika fanovana daholo zany tady tanoronareo ka sendra tanora rehefa misy ny fanovana dia mila manatena an'izany fanovana zany laza mikabary miteny eto fotsiny tsika raha tsisy fanatenana anany le fanatenana azakivy mijoro mitsangana fa misy io fanatenana io anao fifidiana antsika aroarova antsika le vato tena arova antsika trafarany ka ny olona rehetrarehetra dia adidiny tsiraray no mandeha mifidy raha te hanovany any tokantranonao ianao dia mijoro mandana mifidy zay le izy eto mba tsisy anao hoe pré-campagne dia tsy azo atao tia adidiny mpanao organisation en élection ny manao ny éducation en élection azonareo zany ka dia anao an'izany zany zao tsika ka eto zany zao mba hanangatanana ataotsika interaction le izy mba tsy za foana no miteny atsangano ny tanana zay olona membre ao amin'ny atoko tim te afatsika mafy be izy be da be mihitsy atsangano ny tanana zay tsy ao anatin'ny atoko tim ianao afa manohana ny tojo ravalomanana fotsiny sy te afatsika koa izy tonga soa atsangano ny tanana le mpanohana marika ravalomanana fotsiny amin'izay mpakandana zay ka raha itsika rehetra reo miaraka tsy misy fanovana tsy ho vitatsika zany ny atao hoe fanovana amin'le slogan iny dia misy lafy maro anatin'iny fanovana ny fomba fiainana aloha satria zay raha nandeha ny alatary akaiky ny institut pasteur tary dia nandeha tany an'ilelakelan-trano iny dia nahita loza mampaleny misy le olona miara-miaina amin'ny loto tady zay tsy vitany hoe loto fotsiny fa ranona foseptika de tsy vitany hoe ranona foseptika eo izy mivarotrondro izy misakafo zany rehetra zany tsy maintsy hovainy lemery zany dia mahita n'le lalana indray rehefa avy eo mbola ezaka be mila fitaovana io tsy azo atao petatoko fa tena fombanao manao tsara fa ny tena goavana be dia zao fomba fanovana ny fomba fifidianana araka le nresahany teo tsy maintsy anara-maso akaiky dia akaiky tsika ametraka ny rafitra rehetra mba ahafahan'ireo milaza hoe niova koa reto zay paikadin'ireo ho arakatsika daholo zay lizy ametraka olona amin'ny senitsika satria tsika manana zo manana droit mametraka olona roa farafahakeliny miaso ao mihitsy mandra mba vita ny fifidianana dia fa mifanarahany zany tiaza mataonao fa orovana daholo mba tsy ho aminareo mihitsy mijery endrik'olona ny tavan'olona fa ny asa vitany mety tsisy zany hoe olona miaraka aminao mandrakizay zany na hoe olona miady aminao dia tsy fampihavanana samy malagasy tsika tsy maintsy mifandefitra zay miaina dia manaraka zany mandritra n'izao pré-campagne zao tandremana tsara ny fomba fiteny fomba fietsika fa reo mety anondrotrondra zao misy olona miantso président dia davindrareo disqualifiena zahay aty dia mbola miady any amin'ny tribunal sy any amin'ny alana tsy dia siotan'Andriamanitra fa afaka somatsara izy satria dia davindrareo disqualifiena no zany zany nareo mila mitandrina be ka raha itsika fotsitsika mianakavo mirahina tena raha tsika andro amanalina tapaka ny dom fa dia lasa tsika io tady stratégie tsika hoa tena tsy zanako tsy ampianarindromana fa hitatsika fa dia zay angamba ny tenako farany fa tena
ohatrany tsy atorovoantso adina zao monsieur le maire zao satria zay tsy azony angady azony tanany zany hoe rehefa tsy vita monsieur le maire mbalao papany ao mamany olona fa mananaikaiky zay fa da mahiraika toko eo ny ma hoe zanaky ny filoravalo anazy eo ny mazanaky ny be ny tanàna lalao ravalomana azy fa eo koa ny maizy azy dia zao ary tonga amin'ny fotoana fanantenana sy fotoana anovana dia zao nanentanana antsika rehetra efa za tsy miteny fombafomba kory ny fividianana fa raha zao ny herintsika zao ny QG atsika sady QG ny troisième dia no QG ny Antananarivo renivohitra amin'ny fanohanana an'izao candidat atsika zao dia eto mino afa eto amin'ity toerana ity ary mbola tsy avoaka ny sasany hoe inona ny programme anasany etsika ny eona etsika maka mifandahara-potoana etsika maka mipitsipitsy ny rehetra mipaikady sy ny toromarika rehetra ka dia zay ao an-damosina izy manana finoana sy fanantenana ka ny dia sao ihany ny teneniko idada no nosakanana dia mbola io tojo ravalo manana fa raha izy no be ny tanàna Antananarivo feny fahatsarana dia aza matahotra ianareo fa tsisy trony ny faty sy ny lavadavaka fa isy zava-baovao tena miafaka efa elana nritsika niditra tato tafiditsika aloha ny faharoa manoloana ny olana zay nisy teo amintsika sy ny sakatsakana dia nomeny dada vahaolanantsika dia manana candidana tokotimma dia monsieur le maire tojo ravalomanana mahazo vahaolanantsika zany manoloana n'le olana be dia be ny lalovantsika teo tsy kivitsika satria tojo vahaolana dia amin'ny olana rehetra zay olanovantsika dia mahazo manatenitsika fa tojo vahaolana inona no mahafaly nitatoka sendra vaty ve samy naniry zaza ka terata zany rehetra zany dia samy mahafaly fa ny tena mahafaly ankehitriny dia ny hoe nitady ravalomanana izay ka tojo ravalomanana ankehitriny dia mbola veriketo mitoky efa nomenay fa no faratsy herinay izahay ampandaniana ny candidatsika ary azahoantsika ny maro anisa amin'ireo mpanolontsaina ireo isika mpanolontsaina rehetra satria tondra fampandrosoana ny tena tanjotsika ka zay mahatonga na mamerimberina foana hoe tokana ihany toanana dia tojo ravalomanana tamin'ity vao hoe teo amin'ny 78 000 mahery kely teo zay ny mpifidy aloha fa raha mponina voasoratra tokony ho izy tamin'ny 5 taona lasa efa tafakatra 160 000 tany zay mampametra-panontaniana mihitsy amin'izao fotoana hoe inona ny tena mahatonga an'izany efa asa fanaonay mihitsy zao mampirisika an'io le soratra anarana satria ny fifidianana dia adidy ary adidy tokony ataon'ny olo-pirenena tsirairay zay ary zoanao eo ny anehoanao safidinao tsisy mahafantatra fa dia eo anao maneho an'ilay hoe safidinao mitokana na tsy ray antoko ara fa tena hoe tokony ny olo-pirenena mahay an'izay hoe mandray andraika dia iza nanovana ny toerana atao QG ary tavaka tivelany metsana izy analaka ao metsemanakava dia zao anapaka le ribantsika omariny famokanana ny izy QG nanao amin'ny troisième volantanany sixième ny cinquième ary ny quatrième eto amin'ny troisième lalotsika dia samy manina tsara tsika dia zao otahinany mamina marakativa ny asatatsika mahasony vahoaka piarabelona amitsika dia manivitsika manina vita samatsara namina tsara dola ny fanaovana ny pré-campagne sy campagne ary ny fivofivitanana zay a